Ho ampitombona ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tomponsika. Amen. Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny bokin'ny Daniela toko 9, ny 920 hatramin'ny 720. Mofinaina voalahatra ho antsika anio indray ry havana no manasongadina izany. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tamin'izany Dariosa mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe hitombo anie ny fiadananareo. Manao lalàna aho mba hangovitan'ny olona sy atahorany eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy ho rava ary ny fanapahany haharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy ety an-tany, ary izy no namonjy any Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny nanjakan'i Dariosa sy tamin'ny nanjakan'i Kirosy Persiana. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Hitantsika raha teo zany eo amin'ny 720. Nilaza ny fijoroan'ny vavolombelona. Raha ny marina miaiky mihitsy Dariosa mpanjakan'ny Persia rehefa avy natsipy tao andavaky ny liona i Daniela, kanefa toa tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra. Arak'izany dia niova hevitra i Dariosa na dia ambara aza fa lalàna sy didy izay efa navoakan'ny mpanjaka dia tsy azo ovana. Dia hitantsika eto miantso ny ambany lanitra rehetra i Dariosa ary nanova ny didim-panjakana izay navoakany ka miantso ny firenena rehetra hivavaka sy hankohoka amin'ny Andriamanitra i Daniela. Tena tonga fivavaha-panjakana mihitsy zany. Voafaritry ny lalàna velona ny fivavahana tamin'ny Andriamanitra i Daniela. Tsy satria hoe naman'ny mpanjaka akaiky Daniela, tena namany tokoa izy ary efa nisy fikasana mihitsy aza atao aminy anandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana. Hitantsika izany eny amin'ny 9. Fa manao izany izy noho ny faharesen-dahatra tao anatiny, ny amin'ny fahaveloman'ilay mpanjakany Daniela. Ary dia hitantsika eto izany fanekeny toa fanambaram-pinoana miendrika fijoroana vavolombelona manambara ny momba an'ilay Andriamanitra Daniela. Tany saina eto fa izy no Andriamanitra velona,
izy no maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy ho rava, ny fanapahany aharitra hatramin'ny farany. Izy no namonjy sy nanafaka ary manao famantarana sy fahagagany any an-danitra sy ety an-tany. Izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Tena tsy misy Andriamanitra azo ampitahaina amin'ity Andriamanitra Daniela ity, na ny Andriamanitry ny Baiboly zany. Nanao sy niseho azy no mahery ny Andriamanitry reto Persiana reto, ary eto moa dia Dariusa mpanjaka lehibe mihitsy no nasandratra ho Andriamanitra ka nataony hivavahana. Saingy milavolefona izy ankehitriny, manambara fa tsy misy tahaka ny an'i Daniela, tsy misy azo oharina aminy. Ary io Andriamanitra ny Baiboly io no hany Andriamanitra velona, Andriamanitra afaka miantsehatra amin'ny fotoana rehetra. Izay rehetra ny anan-kendry hifaninana amin'io Andriamanitra io dia tsy tafavoaka velona avokoa. Ary hitantsika ombeny fa maharitra mandrakizay ny fanjakany hatramin'izany ka mandraka ankehitriny. Hitantsika miharihary fa na dia tao amin'i Jesosy Kristy zanaka aza, dia miseho zany fahavelomany amin'ny Andriamanitra velona azy zany ka nandresy ny fahafatesana, nandresy ny herin'ny aiziny, ary vonina hampandresy izay manaradia azy koa. I Daniela izay efa noheverina fa tena tao andavaky ny liona, efa niara-ny fahafatesana, to efa tsy misy fanantenana, to efa maty mihitsy aza, fa narovany tanan'ilay Andriamanitra velona izy ka dia tsy nakasika azy ny liona. Ry havako malala, tsy misy antony intsony anaovanao safidy hafa akoatra ny fanompoana ny Andriamanitry ny Baiboly. Tsy misy antony intsony hianteheranao, hanohananao ny fahamarinana izay Andriamanitra hafa. Tsy misy antony hidododonao makany amin'ny Andriamanitra hafa izay tsy manam-pahavelomana, izay tsy misy aina, tsy miteny ary tsy miasa. Tsy misy izay mahamarina anao intsony raha toa ka Andriamanitra hafa akoatra ny Andriamanitry ny Baiboly no tomponao. I Dariusa mpanjaka lehibe tao amin'ny fanjakana, nanapaka ny tany rehetra, no efa miaiky volana fa tsy misy tahaka ny Andriamanitra Daniela, na any an-danitra, manao fahagagany any an-danitra sy ety an-tany. Eran'izao rehetra izao tsy misy tahaka azy. Ka inona no mbola mampidododo antsika any amin'ny raha fahafatesana, any am-pasana, any amin'izay tsy miteny, any amin'izay tsy manan-kalahatra, any amin'izay tsy manan-katao eo anatrehan'ny olana mpahazo ny olombelona. Ny Andriamanitra ny soratra masina no hany Andriamanitra velona, ary Andriamanitra mitety ny tantara, maharitra mandrakizay, fa hoy ny voalaza hoe izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy ho rava, ary ny fanapahany haharitra hatramin'ny farany. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Saotranao izay Andriamanitra Tompo, ao amin'i Jesosy Kristy zanakay ilay maharitra mandrakizay. Ianao no tsy miova, ianao no velona, ianao no nandresy ny fahafatesana, ianao no mamelona anay koa.
mivavaka aminao zahay ny amin'ny fiainan'ny fiangonanao mahatsiaro ambavaka ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM, reo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'izany fivoriana izany, ny amin'ny ananan'izy ireo hery tanjaka fahasalamana, fahazavan-tsaina, fahendrena, indrindra ho tarihan'ny fanainao masina mba hahafahan'ny mitondra ny fiangonanao amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Vavaka izahay mba ianao Andriamanitra ny alavirary zany fotoana izany manontolo. Entinay ambavaka eo anatrehanao reo kristianina marobe izay eo ambavahoana ny fahafatesana, na fahafatesana ara-panahy, na fahafatesana ara-nofo, reo izay mikaikaika eo anatrehan'ny fahasarotry ny fiainana, dia samy entinay eo anatrehanao. Tompo, efa niteny ianao fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, dia mitondra azy ireny eo anatrehanao izahay. Mialoava lalana Tompo, ka hamany olana manandrify ny tsiraray avy ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.